taonao indray ato anatin'ny Fandaharana Fiarovam-pirenena aty amin'ny faritry Bongolava no misy any amin'izao fotoana izao eto amin'ny DZMBA izay toby amaharany tafika malagasy mazava ho azy satria dia mitoy ny fitetezam-paritra ataon'ny jeneraly ministry ny Fiarovam-pirenena sy ny jeneraly lehibe ny etamajorn'io retafika mampafantatra misy kokoa ny fanavaozan-drafitra indrindra fa ny taratra izay fanavaozan-drafitra izay ny farim-piarovana sy fandriampahalemana aty amin'ny faritry tsy afajavona izay misahana n'ity faritra Bongolava ity tambaran'ireo faritra maromaro anisany noteteziny ihany koa toerana maromaro itondrako anao atao anatin'izany hoe fametrahana ny ZDS izay fa nitanjona moa dia ny fitohizany fametrahana ny fanavaozana ny rafitry ny tafika malagasy anatrarana n'ilay velirano filoham-pirenena fametrahana fandriampahalemana eto Madagasikara mazava ho azy fa hofitiniko aminao izay ako ny diany jeneraly ministry ny Fiarovam-pirenena izay fa any amin'ny tapany faharoa kosa isika hijery indray ireo choix d'armes tanteran'ireo mpianatra nivoaka teo anivon'ny sekoly akademia miaramila zany hoe rehefa vita ny fianarana nataon'izy ireo dia isafidy amin'izay izy hoe mankaiza sy mankaiza ny andraikitra ho sahany eo anivon'ny tafika malagasy andohara ny araka aminay. Miroso hatrany ao anatin'ny fanavaozan-drafitra ny tafika malagasy. Efa maro ny sehatra ahitana taratra izany amin'izao fotoana izao. Isan'ireny ny fametrahana ireo farim-piarovana sy ny fandriampahalemana na ny zone de défense et de sécurité manerana ny nosy. Ny jeneraly ministry ny Fiarovam-pirenena sy ny jeneraly lehibe ny etamajorn'io retafika no midina ifotony nametraka tampomba ofisialy ity ratsa mangaika ny fibekoana ZDSID mba ho fanehoana ny tafika malagasy manakaiky vahoaka. Efa saika tafapetraka avokoa araka izany ireo ZDS manerana ny nosy. Raha iverenantsika kosa ny tapany atsimon'ny nosy, ny farim-piarovana sy fandriampahalemana fierenana nisy hatrany ny fiaonana tamin'ireo tompona ndraikim-panjakana ifotony nanazavana misy kokoa ny rafitra vaovao sy ny fomba fiasa iarana anatrarana ny velirano. Tsy latsa-danja tamin'izany ny toromarika nomena ireo miaramila amperinasa izay nitsidiana ny toby miaramila ety an-toerana. Teo ihany koa ny fiaonan'ny minisitra tamin'ireo fikambana ny vady miaramila sy ny vady zandary ao anatin'ny fivazaha izy ireo izay manohana ny vadin'izy ireo anatanteraka ny asa fametrahana fandriampahalemana eto Madagasikara. Taoriny fierenana dia niazo ny ZDS andringitra ny délégation izay misy ny faritra Matsiatra ambony ahitana Fianaratsoa. Kolonely Razafy Andrianavony no commande ny ZDS andringitra. Maro ny toromarika sy ny fanazavana nomeny ministra tamin'ny fandalovany. Fanitsina ny rafitry
tafika malagasy tia ny vahoaka malagasy azo atao tompotrano ny olo. Ny antony izay folantady avy any amin'ny vahoaka ary tsy maintsy miverina amin'ny vahoaka. Ny folantady dia tsy maintsy manakaiky ny vahoaka malagasy ary toromarika entitra zany avy amin'ny Andriamatoa Fiarovam-pirenena, filohan'ny repoblika sady filovaran-tampony folantady. Izany fanakaikezana vahoaka zany dia manomboka amin'ny fitiavana vahoaka malagasy, manomboka ihany koa amin'ny fametrahana ny foto-drafitrasa rehetra fantaraka amin'izany eny any ampovoan'ny vahoaka malagasy eny. Raha ny resaka fandriam-pahalemana angamba no resahana azo ambara fa miotin'ny vokatra antsika amin'izao fotoana izao. Raha taon'ny fatra matsatram-boniny any ambanivohitra dia ny 90 isanjaton'ny fandriam-pahalemana dia azo lazaina fa milamina ny olona ary efa manomboka mividy omby. Ny eto andrenivohitra kosa dia mikorotana kely fa kosa mampanantena tsy maintsy mahita vokatra ny OMC atao anatin'ny faritra mahatsiatra ambony ary mampanantena ny vahoaka atao anatin'ny commune ambonivohitra ny Fianarantsoa. Matoa milamina ny any ambanivohitra dia napetratsika ny fahampiezana eny fotony satria rehefa nametraka ny civilo military tsika dia nametraka ny fikambandana soa miray dia. Mifoanan'ny faritra daholo ny fikambandana ny tany aloha. Maro izy ireo, ao ny zama, ao ny maitsoanala, betsaka izy zany. Fa raha ihany ny fikambandana mijoro ato anatin'ny faritra dia ny fikambandana soa miray dia zany. Tsy resaka fandriam-pahalemana rery ihany no iadivantsika, fa ny resaka fampandrosoana ihany koa satria fantatsika tsara ny faritra matsatram-bony dia mbola ao anisan'ny taraika raha resaka fampandrosoana no resahana. Tsy adino ny fitsidiana ny sekoly miaramila-pirenena izay nanaovana tatitra sy nampahafantarana ny vinana asa hotratrary ny tafika malagasy. Sekoly izay mamolavola ireo avy ny tafika rahatra izay. Hitondrako anao manaraka ny fari-piarovana sy fandriam-pahalemana tsy afa-javona. Misy ny faritry Bongolava, Itasy, Amoromania ary Vakinakaratra. Iaramalala, faritra mafana amin'ny Asandahalo i Bongolava.
Iady amin'izay no antom-pisiany ireo ZDS sy ireo solotena miaramila paritra na ny DMR. Nazavaina tamin'ireo tompon'andraiky mpanjakana teto antoerana ihany koa ny rafitra vaovao ny tafika malagasy, antom-pisiny sy ny tanjona hotratrariny araka ny velorano ny filoham-pirenena ampandry fahalemana eto Madagasikara. Zava-dehibe amin'ny faritra tokoa no fisian'izao fametrahana ny ZDS zao na ny DMR izay hoe miara-miasa teo amin'ny faritra. Efa nisy ny efaka ataon'ireo mpampilaminana raha mihoatra iray amin'izay efaka vita zay dia efa eo amin'ray taona eo zao komina Fiarovana sy ny Fandaharana iray ny tany amin'ny komina Ambotsonga dia eo amin'ny telo teo ny Fandaharana tanjon'ny taona iray. Fa ny aty amin'ny faritra atsimo no atao hoe mirongatra ny Fandaharana dia manao izay azony atao ny mpampilaminana. Dia zao moa zany nampian'ny fahatongavany ZDF ka hisaorana manokana ny filoham-pirenena izay tsy mikely zonona mitady rezultat amin'izany. Izay koa dia fona miara-miasa amin'ny mpampilaminana fotonga ireo. Raha i Bonglava manokana no resahana ny alatromby sy ireo fandravana ataon'ireo dahalo no mampikaikaika ny mponina aty. Fa tsy misy tsony ny faritra miaramila région militaire ankehitriny fa dia napetraka izy io zany mba hanakaiky koa ny vahoaka malagasy any amin'ny faritra rehetra ary hampalaky koa ny fandraisana fanapahan-kevitra ilaina mikasika ny fahadiam-pahalemana sy ny filaminana. Izany koa ny fametrahana an'ireo délégué militaire régionaux anankefatra misy manamboninahitra ambony tsirairay zany ireny faritra samihafa ireny hiara hiasa akaiky sy nyfametanana ny gouverneur ny faritra sy ny indrindra ny préfet de région izay tompona andraikitra voalohany eo amin'ny lafiny OMC zany hoe amin'ny lafiny fandriam-pahalemana isaky ny faritra zany. Ny antony zany rehetrarehetra zany dia hisy ny fandriam-pahalemana maharitra aloha voalohany indrindra. Faharoa dia mba hisy tafika manakaiky kokoa ny vahoaka ary andan'izany koa dia tsisy tsony ny faritra na district voadino eto amin'ny tany sy ny fanjakana araky ny marika nomeny filoham-pirenena sy ny revatoa prime ministre lehibe ny gouvernement. Ka noho izany dia tafika malagasy dia handray anjara feno amin'ny filaminana anatiny eo anivon'ny faritra samihafa ary miara-miasa amin'ireo namany ao amin'ny gendarmerie, eo amin'ny police pirenena ary indrindra eo ambany fikarian'ny préfet de région zany ary resaka fandriam-pahalemana manokana resahana ka eo ambany fitantanana andrevatoa isany sy ramako isany gouverneur ny faritra izay misy eto Madagasikara. Maro ny vokatra azo tsapain-tanana hatramin'ny siny ireo miaramila ny 2e PA eto Tsoronomandidy manampy amin'ny fanenjena ireo dahalo, manampy ihany koa mba ahafahan'ireo mponina miaina sy mivelona amin'ny fiainany andavanandro. Anjatony arak'izany raha ny omby efa tratra sy ny fitaovam-piadiana ary ny dahalo azo ihany koa nandritra izay fotoana rehetra izay. Noho izany dia nankasitraka ny miaramila ihany koa ny minisitra nandritra ny fandalovany tetỳ amin'ny faritra satria tsy mora ny asa fanenjehana ny dahalo. Nataony fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny tafika laharam-pameana ny fananganana foto-drafitrasa ho an'ireo faritra mena, ametrahana ny base opérationnelle avancée na ny BOA toy ny eto Morafeno be izay tonga nijery fotony ny fanaovana ny foto-drafitrasa izay efa eo am-pamaranana ny solotena eo anivon'ny tompon'andraikitry ny tafika malagasy.
nandritra izay dia izay ihany koa no nijerena ny zava-misy iainan'ireo mponina ety an-toerana. Tena mivongatra be mihitsy ny asandahalo. Tena asandahalo zany tena mazaka atao kavandraty. Tena tsy misy mihitsy zany hoe mba fatoriana mandrondoa zany. Tena tsy misy fehezana mihitsy le vahoaka fa tena mindrondoa amin'io asandahalo daholo. Manampy mihitsy ny zandara, manampy maramila, mitafy. Fa nefa tsy mahatosika indreo satria ireo fa matanjaka manana ny fiadina mahery vaika. Ato amin'ny tapany avaratra tany Sotabato igny tena marevaka amin'ity fandriampahalemana tena mahazakany dahalo ao amin'ny paritirany faritany Soalika igny commune Soalika igny akekin'ny Abedretra regny igny mahazo ana dafo madinika igny io tena tiakavandrakely Tsokozato io zany tena mazaka amin'ny toerana tamin'ny faraparany tato zao tena mahery vaika tato kodina pinina loza be ny kodina pinina tena tapitrisany gn'alandra raha mahatratra zazaraika eo amin'ny olona enina zay ny tena voatato fa nanomboky ny fatesan'ity lehibe ndreo raika ty zao dia io mba miketraketraky indreo izy fa betibetindreo olo mpanao sarbo zao fa sinamitry teo ndraiky mpanao sarbo ery an-dakoly ampandoavindreo eninetsy. Satria voain'ny akavanga zany dia miveronao an-tsaina rehetrany resaka tsy fandrimpahalemana le mono resaka mifandraika amin'ny resaka latao ohatreto iverona amin'ny mahery vaika satria herika resaka manakaran-dalana no famonona ny ino moa le filaza anazy aty amin'ny apala io resaka fandamina ara-piarahamonina zany irana amin'ny tontolo sivily aloha nefa no ny fanomezan-tanana ny fampatintana dia mandain-tsara betsaka fampatintana koa zany hoe sécurité intérieure tafika samy-piarona zany fa fampitsika fampiazantsika dia mifiarah-miasa dia zavatra anankiray ihany ny tanjona dia ny mampandry fahizay toerana izay reketana nametrahany ny fitondrarana roa eto mazany na zany ny fahadiovan'ny tanàna dia zava-dehibe azo ny zandary sy ny tafika atao tsara ny mifanampy miaraka amin'ny biby tanàna manentana amin'ny mpiray monina rekatretreko manadio tanàna. Ankoatrany tsy fandrimpahalemana dia nijery ny olana ny fiainana sedran'ireo mponina toy ny teto ankondromena ihany koa ny solotenan'ireo tafika. Isan'izany ohatra ny olana amin'ny resaka fahazon-drano. Tena mila rano zay ty ankondromena satria zay ty mizaly rano. Sisy rano zao maiky zao vava rano zao dia popasy na anio sisy rano. Popinay ma maiky zay mila fagnapiresaka rano. Tena mahasiampy azy zany amin'izao fotoana zao. Satria faririna gn'andro zao lasa famaina masoandro dia ritra le vovo. Tena zao zany le bozaka zao tena maiky tratrany herikandro sisy aminay. Manomboky tamin'ny volana juillet hatramin'izao sisy orana. Lasa fambolena hany maiky ro tena ataonay amin'izao fotoana zao. Balahazo, bageda.
amaranantsika azy ny fanadiadiana makasika ny fisafidianana sokajy tafika ho an'ireo manamboninahitra avy ao amin'ny andiany mivantana fa 220 misy 720 mianadaha. Izany hoe rehefa navita ny fianarany teo anivy ny akademia miaramila izy ireo dia anao an'izay safidy izay na ilay antsoina hoe choix d'arme. 730 tamin'izy ireo no ny safidy ho tafika malagasy raha lasa eo anivy ny Fandaharana-piarovam-pirenena kosa ny 30 ambiny. Nitarika ny lanonana tao anatin'izay fisafidianana sokajy izay ny sekretera jeneraly ministera fiarovam-pirenena notrony ireo tompona andraikitra eo anivy no fibekoana ny tafika sy ny Fandaharana-piarovam-pirenena. Manandanja ho an'ireo mpianatra noho izany ny fisafidianana an'izay sokajy ifotoran'izy ireo ao anatin'ny asa entina mpandrifalemana eto Madagasikara. Ry manamboninahitra ary amin'ny andian'ny vatana fa 220 amin'ny anaran'ireo matoministra dia famiarabanareo 720 mianadaha ny tenako izay avy navita fiofanana tany amin'ny akademia miaramila Antsirabe. Tonga soa eto ministera fiarovam-pirenena ianareo. Vita izay ny fiofanana isan-tsokajiny izay narahanareo nandritry ny taona vitsivitsy ary tonga amin'ny fotoana izay paritahanareo araka ny vondrotafika no safidianareo tsirairay avy. Misy ireo izay ho any amin'ny tafika tanety, misy ireo izay safidy ho any amin'ny tafika anabakabaka, misy ireo ho any amin'ny tafika tanomasina ary misy kosa no any amin'ny Fandaharana-Fiarovam-pirenena. Tapitra hatreo ny fiofanana sy ny toe-tsaina mampianatra anareo. Tapaka hatreo ihany koa ny tadipotra mampifamatotra anareo tamin'ny sekoly rehefa ratotosa ny fiofanana antsakany sy andavany ianareo. Hiatrika ny asa fanompoana tanindrazana sy ny sedra rehetra eny an-kianjary ianareo manomboka eto. Nomena anareo ny fahaizana amampalalana fototra mahamanamboninahitra. Nandritra izany fiofanana izany dia efa natsidika taminareo ny fanavaozan'ny rafitra ampiarana ato anivon'ny tafika izay soro-dalana tsy maintsy izorana mba hifanarahan'ny rafitra amin'ny vanim-potoana iainana ankehitriny ary dia singanina manokana amin'izany ny fametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra. Noho izany manana andraikitra manoloana izany ianareo satria ny safidy no manamboninahitra ny foroalindahy malagasy ka mivoloana amin'ny fo sy vatana ary saina ry zandry isany. Ianareo no maso, sofina sy tanana ary tongotry ny tafika malagasy eny amin'ny sehatra izay andreketanareo tsirairay avy. Ka asehoy ary fa vonony ianareo matotra ary mendrika. Hainareo ny asanareo ka ho matianina ary porofoy fa manana tamberina andraikitra sy tamberina didy amin'ny mpiarabelona ianareo. Koa miandry anareo ny vahoaka hanala ny tahotra vokatry ny tsy fandriam-pahalemana iainany andavanandro izay zahasakana amin'ny fampandrosoana. Miandry anareo ny foloalindahy amin'ny aina vao entina manatsara sy manamafy ny fiarovam-pirenena. Miandry anareo ny firenena hifanampy sy fanotanana ka hikatsaka mandrakariva ny siombonana. Ka dia makahery anareo ny tompona andraikitra rehetra isam-baratokany sy isan-tokony ho vonona mandrakariva ka tsy rorosaina. Arovy amin'ny kolikoly ny tenanareo mba tsy ho resy ny fakapanana. Mitafia favonana anampy ny mpiray-tanindrazana. Tandrovy toy ny arak'Andriamaso ny fitsipipipehezana mba ho mendrika eo masony lehibe ianareo ary ho fakatahaka sy mahatoky manoloana ny olo-pehezina. Hitsodrano anareo aho tsy handraraka iro miatono ka hikapa ahitany vanina ary andidy ahitany tondra ho amin'ny tanindrazana.
ho an'ny tafika manokana taorin'izay dia noraisy ny lehibe ny tamazorn'ireo tafika ireo izay nisafidy ho anivony tafika malagasy izay fotoana izay nafana ihany koa nanome toromarika bebe kokoa ho azy ireo mialohany irsony amin'ny dingana manaraka. Falya mandray anareo eto amin'ny etamazorny ireo tafika samia manao ny ezaka samia manao ny tanny fitondran-tenany zany nefa tsy midika hoe adinony andiany fa afaka fanorevitra afaka mifananatra ao anatin'ny andiana. Zavatra kely foana matetika nresaka rehefa miaramila no resahana dia hoe miaramila dia io zavatra telo io ny tena imasoany ao anatin'ny fiainana. Voalohany a hoe mandray baiko, misy ny baiko antsoratra, misy ny baiko ambava, dia misy ny baiko ny fieritreretana. Amintsika manam-boninahitra dia io baiko ny fieritreretana io matetika tena hijerevana atsika. Sendray ny fiarahantsika tao anatiny Fandaharana Fiarovam-pirenena hitantsika arak'ireny fa zava-dehibe tokoa ny fanantonana ifotony tanterahany tafika malagasy manakaiky vahoaka amin'izao fotoana izao ao anatiny fanavaozan-drafitry ny tafika malagasy izay zava-dehibe ao anatin'izany fametrana fandriampahalemana izany ny fiara-miasa amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana ety fotony ny rehetra mihitsy ny firaisankina ny rehetra tsy ankanavaka izay no afana mandresy ao anatin'izany setriny fametrana fandriampahalemana eto Madagasikara izany. Manaraka indray sika dia jery loha hevitra hafa be no matoky.